Pedi sosialy Adriankosa Tijan amin'ny asa Vonjimaiky fa itoy amin'ny asa lalindalina azona foto-dravitra asa maharitra ono tanteray ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministra-panjakana misahana ny tetikasan'ny filoham-pirenena ny fanajariana tany ary ny fampitaovana eny amin'ilay ampahandalana misy faratsiana goavana etsy andohan'ny mandro seza midina teny antoerana ny ministra-panjakana Rivo Rakotovao io maraina io fanadalina. Asa Vonjimaiky ahafahana manamora ny fifamoivoizana eto amin'ny ampahandalana ahitana faratsiana goavana eto andohan'ny mandro seza no efa natomboka ny ministera-panjakana misahana ny tetikasan'ny filoham-pirenena ny fanajariana tany ary ny fampitaovana tamin'ity androany ity. Irosoana manomboka amin'ny herinandro avy kosa ny asa maharitra izay tariny ministera-panjakana. Efela be io olana io ary misy olana fototra ao amin'ilay fahasiban'ny ataoko hoe ny any ambony any izay miaraka makaty amin'ny arabe. Tonga ty amin'ny arabe ilay rano sy ilay fotaka dia misy manorona misy manototra ny sisiny tiakavia dia io zany ny lalana. Izy zany no atao amin'izao fotoana izao resy andraikitra satria ela loatra ilay fitenikenomana dia marina neny vahoaka. Izao fotoana izao dia ho atao aloha raha atao hoe travaux d'urgence manatsarana ny fandehanan'ny olona andavanandro eo aloha. Feo andany izay dia miaraka amin'ny andraikitra rehetrarehetra eo amin'ny commune, eo amin'ny district, eo amin'ny fototany, eo amin'ny ministère d'État zany no mitarika azy manao ny ataoko hoe zavatra maharitra kokoa ary maharitra tsy mialany amin'ilay maninona mahasimban'izy io. Trano miisa efatra miorina ambony lakan-drano lehibe izay isany mahatonga ny fahasimbany lalana ny fantatra fa ho esorina. Efa nandraina ndraiky sy zahay moaly ariva nanao ny famplazana sy ny fanalan'ny lalana niaraka tamin'ny fototany ho an'ireo izay manana trano manakatsakana ny lakan-drano ary efa nanao fanekena tamin'izany ireo trano voakasika izay miisa efatra. Tsy ahivina fa nahatonga fitarainana ho an'ireo mpampiasa ny lalana ny faratsiany lalana izay mahatonga fitohanana ny fiarakodia amin'iny ampahandalana iny no manimba ihany koa ny fiarakodia.